piasan'ny CTC manome valam-efapolo ny fitondrana. PEM Saro-Piterahana tsy manambola ny fanjakana hoy Maherlanto Manandavy. Karabananao amin'ny herinandro vaovao ity alatsinainy faharoa ambin'ny folo ny volana Jolay ny taona 2024 manasana ho ampanajana azy anaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny MBS hatramin'ny farany. Ny pejy ny fahasalamana azy no manomboantsika ny vaovao amin'izao alina izao dia nanao hoe tsika fanairana manoloana ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tetsy Ambohidany maraina teo ny piasa eo anivo ny ivotoeram-pitsaboana Covid-19 no ny karama sy ny tamikaramana izy ireo izay mbola tsy noraisiny nandritra ny 3 volana izay. Mialy rary nombana sy Andra Kotomalala. Nanomboka ny volana Aprily ka hatramin'izao no mbola tsy nandray ny karamana ireo mpiasan'ny fahasalamana amin'ny fandraisana tanana ireo olona voan'ny Covid-19 andiany faharoa eny amin'ny CTC sy ny CTC Hotel. Ahitana dokotera, infirmier ary administrateur amin'izy ireo. Nambarany reto mpiasan'ny fahasalamana ireto fa zato mahery eo izy ireo no mbola tsy nahazo izany karama izany raha toa efa nisitraka ny azy ireo namany ary irarirana hatrany ary lazainy ny tompona andraikitra fa noho ny tsy fahatomombana ny antota taratasy no mbola tsy voan'ny karamana izy ireo. Mianao anatin'ny fahasairanana tanteraka noho izany ireto mpiasa ireto manoloana ny zava-misy. Zay io nanao viverinay tamin'ny ady tamin'ny Covid-19 teo zany kanefa zay ndray atao tsinotsinona zay zao zany. Izahay zay nisehatra tamin'ny ady tamin'ny Covid-19 tsy mbola nahazo karama hatramin'ny antsona anay tamin'ny Aprily 2024 dia mitaky ny andoavana an'izany karama zany. Marina nefa fa nisy ampahana taminay nahazo karama tamin'ny 5 Jiona 2024. Marina koa fa nadia ny tampo karama zay les primes exceptionnelles nampana izao olona mianjady aminay izao. Satria manko efa misy namanay efa nalefa affecté lavidavitra any. Ny vola tsy ampelatanana, ny tena mila vola dia sahiriny zero koa vaolana aingana no andrasanay. Pacifique ny ataonay fa zay arirarira kosa tompoko mbo marary kosa zay satria ataonay tsara ny asanay dikan'izay mba tokony tsara koa moramora ny anaovana rémunération nay kosa. Okane mba hoe tsy fitakina ohatran'izao fora zany voandohan'ny karamanay ny fanjakana fa mba tokony andeha milaminy tompoko. Rehefa tonga teto zay tamin'ny maraina niona tamin'ny solotenany dafy tao amin'ny birao dia ny valiteny nazony avy any fa hoe mbola manaraka procédure ho izy ny dossier anay zay natao hoe deuxième vague. Dia taorianan'izay zay vao hoe manao complément ny dossier dia rehefa navitan'izay ny ankizy rehetra talohany na nidinany CTC sy ny hôtel hôpital rehetra talohan'izay. Dia talohany 25 juin zay efa nandovana ny karamany premier vague. Ka hatramin'izao nambarany zareo tao fa hoe tsy ho ela tsony ny deuxième vague satria herinandro mety herinandro aorinan'izao indray ny deuxième vague satria ny karamanareo efa ao. Fa androany valiteny nazonay fa hoe mbola mandalo ministère ny finance ny dossier miala avy ao ministère ny finance makany amin'ny primature indray miala avy ao amin'ny primature mbola makany amin'ny présidence indray any amin'ny présidence indray mijery azy manao sony azy zay vao miverina aty amin'ny ministère de santé zay vao mamoaka volany any amin'ny ministère ny finance indray. Zay zany hoe mbola zavatra mbola tsy fantatra. Sehatra iray tsy manome ny fitondram-panjakana ny toerana sahaza azy mihitsy ny sehatra ny fahasalamana. Porofon'izany fanenana ny teti-bola mpanjakana natokana ho manity sehatra iray ity. Misy hatrany ny fitokonana raha tsy laza fa tsy ny fitarainana sesilany nataon'ireo paramed. Izao indray nivoaka tamin'ny fahanginana ireo mpiasan'ny fahasalamana sasany rehefa tsy norarainy ministera ny tompona andraikitra sy ny fitondram-panjakana. Fanontaniana mipetraka ny hoe lasaiza avokoa ny vola ary entina makaizany ihany koa ity firenena ity satria tsy misy izay tsy mitaraina ireo sehatra rehetra eto Madagasikara noho ny tsy fahaiza-mitantana sy ny tsy fahafantarana lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka. Mitohy mandritra ny 5 andro indray moa ny amianara-pahasalamana eto Madagasikara ampolon'ireo fepetra no lazain'ny Prime Ministre alina arahina mandritra izay 5 andro manaraka izay. Mamintina ireo fepetra ireo moa iraha Vorazafy Mahenina sy Mathieu Prince.
miamafy ny fampiarana ny fepetra ara-pahasalamana ho an'ireo distrika enina mbola misy ny covid-19 toa an'Antananarivo renivohitra, Antananarivo Atsimondrano, Avaratrano, Ambohidratrimo, Fianaratsoa voalohany ary Antsirabe voalohany. Ajaina-trano ireo sakana ara-pahasalamana rehetra, tsy maintsy manao ary vavaorona ny rehetra ary misy ny sazo ho an'ireo izay mandika izany. Misokatra ny CTC fandraisana marary any villageoire Andotapenaka. Tsy mahazo atao kosa mivorivory mihoatra ny fahajato isa ho an'ireo distrika voalaza etsy ambony mbola misy covid-19. Mbola voarara mitondra razana maty ny covid-19 ary tsy azo atao ny mamadika. Amin'ny 12 ora alina hatramin'ny 4 ora maraina tsy fahafahana mivezivezy na ny couvre-feu. Mikatona avokoa ny toeram-pandihizana rehetra ho an'ireo toerana enina voatanisa etsy ambony. Azo atao kosa mikarakara lanonana ny kalamanjana ho an'ireo faritra hafa tsy voatonona sainga ao anatin'ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana trany. Mikatona trany ny sisy tany ankoatr'ireo olona manokana efa voatondro. Marina fa ho avy ny volana aogositra izao ny andihan'ny vaksiny faharoa. Nanambara moa ny Praiministra Tsay Christian fa ny 920 isanjato ireo tranga vaovao. Ny 420 isanjato kosa ny isan'ireo forme grave. Araka izany, Antananarivo no ivitoerany aretina eto Madagasikara. Notsimpian'ny Praiministra trano fa amin'ny 10 volana aogositra izao no tonga eto an-drazana ireo vaksiny Covishield andihan'ny faharoa. Ny vaovao mifandraika amin'izay fahasalamana izay hatrany dia samy nitondra ny heviny manoloana ny fahitany, ny fanajan'ny olona ny fepetra ara-pahasalamana noho ny valana aretina covid-19 sy ny fahafahan'ny fitondram-panjakana hiatrika indray rasanatrika tafiditra eto amintsika ny valana aretina covid-19 andihan'ny fahatelo ireo olona sendra ny mpanao gazetinay teny an-dalana androany. Nambinitsoa Velositraka, Tahiriny Aina. Miadin'ny olona tanteraka amin'izao ny fanajana ireo fepetra rehetra ara-pahasalamana manoloana ny valana aretina coronavirus. Zara fa misy sisany olona manao arovava sy arorona indrindra ny an-dalambe eny mbola eto amintsika nefa ny aretina. Misy ny aretina dia tokony mba hanana fandavan-tena matimatotra koa zany ny tsirairay mba ahafahantsika mba tasy-bosy le kontinanta Afrika ny variant delta ary ahina ny paritany zany. Raha ny fampanajana ny fepetra sy ny fiomanana dia tsy entitra, variana, tsy matotra ary tsy ampy ny fanentanana ny olona atao ny fitondram-panjakana raha ny faneho-kevitra. Ohatrany tsy miraharaha zany akory izy. Ohatrany samy izy eo milasa mitsabo tena any an-dafy fa zay malagasy kely madinika eto foana. Tsy izy firarahina mihitsy zay na sosialy na inona na inona na inona. Tsy mahampy azy dia zao raha tenenina zany le teny zao hoe ajaitsika ny amena fa misy aretina hoe ajaina le ray metatra. Tsy manaja ny ray metatra tsika vahoaka zany. Indrindra natao hoe na ny tenako zao raha tsy mahaza ray metatra matetika satria raha ny tenako rery no mba mitenan'le olona raha dia le olona tenenina koa indraindray izy indray no menomenina nefa ny le fahasalamana iaraha manana le aretina iaraha manana dia zay zany mba tokony atao matimatotra koa zany nataon'ny fitondrana amin'ireo zavatra ireo zany. Ko fanjakana vao maly ariva zao izy miteny Praiministra vao zao indray zareo vao manomboka andray fipetraka izy moka zay vao maly ariva nge zao nandray dia hoe manomboka zao indray zany vao hoe enjea vao maika hoe hanao le kasobosy vao hanao le opération na kasobosy sy namana kanefa ohatrany fa tsaiko hoe fa ohatrany misy fahatarana ve zany. Anisan'ny fanefitra amin'ny valana aretina covid-19 ny vaksiny ho antsika eto Madagasikara dia ny vaksiny Covishield no efa naparitaka nanomboka ny 10 Mey lasa teo amin'ny 10 Aogositra izao kosa ny andihan'ny faharoa. Tafiditra ao anatin'ireo sokajin'olona miaina ao anatin'ny fahasairanana ireo olona manana fahasembanana eto Madagasikara. Tsikatra fa tao natao ankilabao sy tsy tafiditra loatra ao anatin'ny fotodrafitrasany fitondram-panjakana nefa ny mahakasika azy ireny indrindra eo amin'ny lafin'ny fahasalamana sy ny fampianarana. Mialy Rarinombana sy Andra Kotomalala. Raha ny 520 isanjato olona manana fahasembanana no tsy afaka misitraka ara-dalàna ny resaka fahasalamana eo amin'ny lafin'ny fitaovana natokana ho azy ireo. Fantatra araka ny antontanisana avoakany teo anivon'ny vovonan'ny federasion misahana ny olona manana fahasembanana fa ny iray isanjato amin'ireo zaza manana fahasembanana na ara-batana na ara-tsaina ihany hatreto no misitraka ny resaka fanabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara. Efa ela noho ny andrandra fatratra ny fijerena manokana ireo lafiny roa izay fototra goavana maha olombanina ireo ny teo anivon'ity vovonana ity saingy tsy misy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana hatreto. Amintsika efa misy ny éducation inclusive ihany fanabeazana mampiaty fa zavatra tsapa hatreto dia mbola ray isanjato ny olona manana fahasembanana zaza manana fahasembanana tokony hianatra no tafiditra an-tsekoly. Mampalahelo fotsiny hoe éducation inclusive zava-dehibe nefa service no ampiandreketina azy. Eo amin'ny fahasalamana aloha zany dia manana olana izay
misy ihany atao hoe fond d'équité fa matetika tsy tena misitraka an'izay ny olona manana fahasembanana. Ny olona manana fahasembanana dia tsy dia mila filana manokana na eo amin'ny fanafody na eo amin'ny ataontsika hoe appareillage zay lafo dia lafo. Misy fanampiana azo amin'ireny. Hita takatra nandritra ny fanisam-bahoaka faobe farany teo ihany koa ny tsy dia fanomezana lanja loatra ireo olona manana fahasembanana raha ny nambara ny ity talem-panatanteraka ity hatrany. Raha nahita 520 isan-jato ny fikambanana iraisam-pirenena momba amin'ny fahasalamana na ny OMS ny taona 2024 teo amin'izay lafiny fanisana faobe izay, tsy nahita afa-tsy ohatra faingoen'ny isan-jato ny teo anivon'ny sampandraharaha misahana fanisana sy ny antontanisa na ny stat tamin'ny volana febroary lasa teo. Antony maro no nahatonga izany, hoy hatrany ity tale ity. Ny méthodologie nampiasaina no tsy nahatonga izay. Na tamin'ny recensement faharoa izay koa zany natsapa tamin'ireo le fisian'le enquêteur, ireo le olona nanao enquête fa tsy voafana zareo momba ny olona manana fahasembanana. Dia eo ihany koa ny tsy fandalovan'le mpanao enquête tany amin'ny tokantrano. Raha ny fiatrehan'ny Covid-19 no asindresaka dia maro tamin'ireo olona manana fahasembanana no tsy mba nahazo fanampiana sy nisitraka ireo karazana tosika nanomboka tamin'ny taona 2024 ny sy ity valanaretina ity. Tafiditra ao anatin'ireo olona mila fanohanana tanteraka nefa izy ireo, saingy toa tsy mba manana drafitrasa sy paquet mazava sy matotra entina hitsinjovana azy ireny ny fitondram-panjakana. Ny pejy ny fanatanjahantena ary dia isan'ny manasongadina ny firenena iray ny lafin'ny fanatanjahantena izany io amin'ny resaka foto-drafitrasa fa ihany koa amin'ny tanjaky ny ekipa ao amin'ireo resaka taranja samihafa izany. Mila manao ny jeritodika ny zavatra efa nolalovany ny firenena eo aminy nefa ny firenena iray. Nitondra ny fanazavana mikasika izay indrindra androany eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena nandritra ny tafa nataony tampanao gazetinay. Fanampanazavana azy entiny nambiny Sobel Sitraka sy Andra Rakotomalala. Miainga avy amin'ny tontolo manodidina ny fanatanjahantena misy rehetra eo anivon'ny federaciona iray ao anatin'ny firenena no ahafahana mahita izay fanamby hatrehany eo amin'ny fanatanjahantena. Tafiditra ao anatin'izany izao ny federaciona tsirairay, ny klub, ny mpandray anjara mamaritra ny ekipa rehetra, ny mpanohana ary indrindra ny fahasalaman'ny mpilalao sy ny fanampian'ny fanjakana ny federaciona tsirairay tsy akanavaka fa tsy asiana mitanila raha ny fanazavana. Saka lalàna ihany koa angamba mety mila avaozana na hatsaraina na hitondra lalàna vaovao ahafahana miaro ny investissement anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena na ahafahana miaro ireo mpilalao, ireo tompona andraikitra voalohany, ny club sy izay rehetra zany mamela sy mampiodina ny fanatanjahantena. Tsy iara-mahalala fa anatina firenena mbola somary osaositsika amin'ny lafiny ara économique dia misy impact lehibe zany eo anivon'ny secteur maro anisan'izany fanatanjahantena. Mbola misy lesoka mila reny eto amintsika raha tiana hiakatra kokoa ny tanjaky ny lafiny fanatanjahantena, goavana indrindra amin'izany ny lalàna. Anisan'ny tsara indrindra dia mametraka politika nasionaly eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena, ahafahana mandrindra ny asan'ny tsirairay avy ary mijery zany aloha satria na mankoanao mametraka politika ihany koa tsy maintsy mijery ny état initial hoe manahoana situation antsika, manahoana ny toejavatra misy eto Madagasikara dia avy eo no miaraka mijery, miaraka fanometana na mpiara-miombina antoka. Ao anatin'izany moa zany ny mpanohana tsy miankina, ao anatin'izany ny fanjakana sy ny communication lafiny serasera dia ao anatin'izany ihany koa ny rafitra tsirairay avy, ny fédération tsirairay avy, ny ligue, section sy ny club tsirairay avy dia miaraka mijery ahoana nahafahana mandrindra mba ahafahan'ny tsirairay avy misitraka ny fampandrosoana ny fanatanjahantena eto Madagasikara. Mbola sarotra ny mamaritra ny jeritodika raha izay sehatra ny fanatanjahantena izay hatrany no asindresaka. Ilaina paikady avy amin'ny tompona andraikitra tandrify ary mila politika mifanaraka amin'ny zava-misy eto amintsika na hoe fanatanjahantena aza no resaka. Ny ahafahana mandrefy ny bilan aloha dia fantatra mialoha hoe inona moa zany zavatra napetraka mialoha, misy objectif tanjona mialoha napetraka zany. Raha nisy politika mialoha napetraka, nisy vision mialoha napetraka dia mety afaka nandrefy hoe aiza ho aiza isika fa manahy mafy hoe
somary natao ponctuel ny initiative rehetra na isan'izany zany nefa raha tsy nisy cadre nafahana tsara tena hoe ny mesure zany hoe aiza ho aiza ny vokatra teo anivon'izay fanatanjahantena izay fa somary ponctuel mandehandeha ho azy tampoka fotsiny dia somary sarotrarotra zany mandrefy an'izay. Eo amin'izay vaovao ny fanatanjahantena izay hatrany saingy ny maneran-tany kosa indray no entina aminao manaraka dia Italia no tompon-daka ny Europa 24 teo amin'ny taranja baolina kitra raha i Argentina kosa indray no tompon-daka ny Copa America mitatitra bebe kokoa izay vaovao izay ary Ravirazafy Mahenina sy Mathieu Prince. Aty robu telo no roa no nandresiny Italia ny ekipany Angleterre nandritra ny lalao fiadina ny tompon-daka ny Europa eo amin'ny taranja baolina kitra natao omaly atao amin'ny kianjan'ny Wembley Stadium any Londres. Telo taona taoriany tsy nandraisany Italia anjara tamin'ny lalao maneran-tany ho an'ny baolina kitra ny taona 2024 noho izy nitsany tany amin'ny fifantenana niverina niarina indray izy ireo tamin'ny omaly. Niady ny lalao teo amin'ny ekipa italiana sy ny anglisy. Raha nanomboka kosa ny lalao dia nafaty baolina iray eo Angleterre teo amin'ny 4 minitra latsaka. Luke Shaw no nanakobana ny araton'ny Guianluigi Donnarumma tamin'ny elanelany reprise à la volée rehefa nandatsaka avy any ankavana ny Kylian Trippier. Nahasala nisa tany amin'ny minitra 24 kosa ny italiana tamin'ny alalan'ny Bonucci rehefa nifanjevona tao anaty faritra tsy azo ivalozana ny baolina. Niditra tamin'ny fanalavam-potoana sy ny tir au but ka 3-0 no nisarahana. Isan'ny tsy nafaty baolina ny Marcus Rashford ho an'ny anglisy. Samy niady mafy ny mpiandry arato roa saingy nitongilany tamin'ny italiana ny vintana. Nobatain'ny italiana ny 2-2 amboara faharoa tamin'ny fifaninanan'io azon'izy ireo tamin'ny 27 voafeo diplôma mendrika indrindra tamin'ny fifaninanana Euro 2020 ilay mpiandry tsatoby Gigio Donnarumma. Tany amin'ny continent américain indray dia norumbany Argentina ihany koa ny amboaran'ny Copa America izay niona tamin'ny Brésil omaly. Isarainy ohatra no nisarahany rotonta atao amin'ny kianjan'ny Maracana tany Brésil. Ny sesy ny fanafiana ho an'ny ekipa brésiliana minitra maromaro ny atombohan'ny lalao saingy tsy nahitambokany. Teo amin'ny 17 minitra voalohany nandamboka ny ezaka nataony Neymar izay tokony nahafaty baolina. Toy izany ihany koa ny mpanafika Richarlison teo amin'ny 20 minitra vitsy monja taorian'izay nahafaty baolina iray eo Angel Di Maria avy amin'izareo Argentina. Isa iray no ohatra no nisarahany rotonta teo amin'ny fialan-tsasatra. Niditra ny ampaha-efapitaona faharoa niezaka nanarina ny Israel zareo brésiliana. Nafaty baolina teo amin'ny 12 minitra Richarlison saingy hors-jeu ny mpitsara ka tsy nekena ny isa. Niandry penalty kosa i Argentina teo amin'ny 17 minitra ny lalaovana raha nianjera tao anatin'ny faritra tokony mahazo izany Messi saingy nitony lalao. Tsivona fa ny taona 37 sy 700 no nahazo ny amboarany Copa America farany Argentina. Lionel Messi sy Neymar Junior kosa no nisalotra ny amboara ho an'ny mpilalao mendrika tamin'ity fifaninanana ity. Mahakasika ny olana izay atria ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao dia tsikaritra tanteraka ny fitavozavozan'ny fanjakana amin'ny famahana ny olana. Tsy araky ny fampanantenana izay natao tao anatin'ny velirano avokoa ny zava-misy ankehitriny. Charmano Menjanahary, Manora Andre Malala. Tsy misy izay tsy mikaikaika amin'ny olana ara-sosialy, fanabeazana, tsy fandriam-pahalemana, fahasalamana, asa. Velirano voalohany, faefatra, fadimy ary fahenina no miresaka an'ireo ranodradradradraina nandritra ny fampelezan-kevitra. Ny zava-misy anefa dia mifanohitra amin'ny filan'ny vahoaka malagasy no aroson'ny fanjakana, any ka lasa eso sy fiomehezana ireo fanapahan-kevitra. Ohatra voalohany tamin'ny heritaona no nisy ahintany mahery vaika tany Atsimo. Sy taitra ny fanjakana namoaka teti-bolo anamboarana piscine olimpika tany Atsimo io. Ohatra faharoa, niakatra ny vidim-bary tamin'ny Tondasa. Vahaolana kapoaka manara-penitra no nataon'ny fanjakana. Ohatra fahatelo, ho an'ny Covid-19 no natrehana. Tao anatiny ameana ara-pahasalamana nanomboka ny volana Mars hatramin'ny Oktobra 2020. Vahaolana nomen'ny fanjakana ny digitalisation ao anatin'ny 10 andro. Flyover Ampasika sy Anosisato ary ny Gaskara. Tsy fahaizan'ny fahefanam-pana tanteraka mametraka izay tokony ho lara-pahamehana arakaraka ny zava-misy eto amin'ny firenena. Azo lazaina hoe tsy fananana paikady sahaza zany ary tsy fampanarahana ny toetrandro sy ny zava-misy ny fandaharana asa sy ny paikady amin'ny fanatanterahana azy.
sarotra be no ino hoe tsy misy ny azo atao. Io koa rehefa jerena dia samy manany maso mijery na zareo amin'ny fitondram-panjakana raha nge miteny an'izany hoe samy manana maso mijery ary tena marina zany fa ilay notion ny lara-pahamehana amin'ny vahoaka mihitsy raha ohatra miaina anaty krisy tsika mihevitra hoe sahirana ny olona ny fiainana andavanandro amin'ny fampandehanana ny tokantrano sy ny sakafo sy ny sisa ny zavatra ny asa andavanandro ny fitondram-panjakana nefa any amina ataoko hoe fotodrafitrasa hafa mihitsy tsy araka ny tokony ho izy. Tsy misy zavatra tsy azo atao zany rehefa ampelantananao fahefana fa tsy fahaizana mampiasa amin'ny fahefana amin'ny fanatanterahana ny asa no fototry ny olana. Raha ny zavabita sy ny asa ataon'ny fanjakana aloha hatreto dia tsy tena mamany olana ho ifotony izay hatrehany vahoaka malagasy. Hatreto dia miaina amina fizarazarana sy fanomezana hetseroana ataon'ny fanjakana. Io fihetsika io izay midika mazava fa toa lasa manao asa na fikambanana indray ny fanjakana eto amintsika. Ny fanontaniana mipetraka hatreto dia ny hoe manana politika ara-sosialy ve ny Flora Joel sa inina tsirarahina mihitsy ny sosialim-bahoaka na tsy fahaiza mitantana mihitsy. Lasa olany ity fitondram-panjakana ity mihitsy ary moa ankehitriny manoloana ny tsy fahatanterahany mpitondra ny velirano sy ny fampanantenana izay nataony ny Covid-19. Tsarona tsara nefa ny teny nataony Andry Rajoelina tamin'ny fotoana ny fampelezan-keviny ka tsy tokony hipetraka ho alaolana izany hoy ny mpanao politika iray tafaresaka tamin'ny Asin'Andriamalala sy Toky Ramarolahy. Alaolan'ny mpitondra fanjakana ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara manoloana tsy fahavitandreo fampanantenana sy velirano izay nataony roa taona sy tapany aty aoriana. Zarara miainga ny akamaroan'ireo velirano, ny sosialim-bahoaka tsy mitsaha totongana, ny toe-karena ratsaka ambany dia ambany. Sy tationa ny zava-mitranga nandritra ny fitondrana TGV izany ka raha ho an'ny lafiny velirano sy ny fampanantenana dia mazava fa tsy tokony hisy olana ny fanatanterahana azy raha ny teny Andry Rajoelina tamin'ny fampelezan-kevitra no jerena. Fa raha ho an'ny otrikafo manokana aloha ny zavatra tsaronay ary mino fa samy nanaraka ny fampelezan-kevitra tsika dia ny hoe tsy vola akory no sakana amin'ny fanatanterahana ny velirano satria dia nilaza mihitsy ny mpitondra fanjakana tamin'ny andron'ny fampelezan-kevitra hoe efa vonona ny vola na ny hoenti-manana hoentina natanterahana nylay velirano. Dikan'izay zany ho an'ny otrikafo manokana dia hoe na nisy ny Covid na tsy nisy ny Covid tsy tokony hoenti-manana aloha no sakana ho an'ilay fanatanterahana ny velirano ny mpitondra fanjakana satria le izy arak'izay lazaiko izay hoe efa vonona ny hoenti-manana. Mety azo eritreretina angamba noho ny fisian'ny Covid dia hoe tokony ho taraiky le asa raha izay dia hoe azo eritreretina hoe marina izany satria nohon'ireny fiboan'ireny betsaka ny zavatra tsy nandeha teto amin'ny firenena. Ny faharoa tiana resahana amin'izy dia ny hoe ny fampanantenana nataon'ny mpitondra fanjakana be dia be tokoa oharina amin'ny zava-misy aloha dia hitantsika fa maro ny tsy tanteraka. Ny fahatelo anatin'izay raha ny zavatra misy iainana ankehitriny dia hita hoe mikaikaika ny olona amin'ny lafiny ara-sosialy izany hoe ny fidanga ny vidim-piainana sy ny karazana. Raha ny zavatra misy eto amin'ny firenena dia tsapa tokoa hoe miazakazaka ny mpitondra fanjakana izany hoe tena voamarina mihitsy le TGV ny mpitondra fanjakana fa saingy ny zava-misy tsy miazakazaka mandroso ny mpitondra fanjakana fa miazakazaka mitondra n'ilay firenena miemotra makany anaty lavaka ka. Raha tsy aivina mialohan'ny Covid-19 dia fa ratsy famboana Andriamatoa Andry Rajoelina na teo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena na teo amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana. Nanaratsy endrika azy ny fanonganam-panjakana ny taona 2024 ka salorana anarana hoe sans qualité mihitsy aza tamin'izany fotoana izany. Proof zany tsy voasa tamin'ny fiaonam-ben'ny firenena mikambana tamin'ny taona 2024 ny tenany fa ny Prime Ministre Tsay Christian nasaina. Ny Flora Joelina raha teo fony izy candidat dia nanambara fa tsy ilaina mpamatsy vola mahazatra. Ny zava-misy anefa dia reto farany ny tena nanampy any Madagasikara amin'izao fotoana izao mba tsy hisedra fahantrana lalina. Teo amin'ny fomba fitantanana ankoatra ny fahefana feno nalainy teo anivon'ny antenimera-pirenena ny volana Martsa hatramin'ny Jona 2024 dia isan'ny fanitsakitsahana na lampanorenana ny fanovana ny lehibe ny faritra izay vidina ho governoram-paritra izay tendrena. Maro malagasy no efa faizy efa tonga saina amin'ny tsy fahetezana raha ataon'ny fitondrana Andry Rajoelina.
maro amin'izy ireo ihany koa no efa manomboka leo ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tamin'ny fiandohany ity taona 2024 ity ihany koa no nilazy Andry Rajoelina fa aseo tsy ho ela ho fantabahoaka ilay plan d'émergence de Madagascar na ny PEM izany. Izy io dia drafitra entina ampandrosoana ny Madagasikara saingy mandraiky telo ny androany dia sary-piterana tanteraka itiavina ny filoha Rajoelina ity satria tsy misy ny vola eo am-pelantanany hoy ny mpandalina politika iray. Asinandria Malala sy Tokra Marla Atrany. Tokony mitsotra ny mpitondra rehefa tsy manambola anatanterahana ilay vinam-pampandrosoana na ny PEM hoy Mahelanto Manandafy mpamakafaka politika. Raha tsy aivina dia efa tamin'ny fiandohany ity taona 2024 ity no efa nilaza i Andry Rajoelina fa io no vinany ampandrosoana any Madagasikara. Ny vadidela tahaka mahazatra indray izy taty aoriana ka nilaza tamin'ny volana Martsa lasa teo fa io PEM io ihany no IEM fa saingy amin'ny endriny mivelatra kokoa. Ankehitriny efa misasaka ity ny taona 2024 mbola tsy tazana hatramin'ny maketa sy ny boky mirakitra io PEM io. PEM moa fantatritsika ihany fa efa tsy misy vola nge. Na vola naovana an'io arabe io raha efa miteny ny ministre Hadjo fa 30 millions vola voangona de dollars amin'ny AFR fa tamin'ny andro fer azadiny fa io dia organisme rattaché dia nisy financement avy any amin'ny Banque Européenne d'Investissement, nisy financement avy any amin'ny toeran-kafa dia noho ny foanana ny fer dia tsy nisy intsony le financement satria maty les personnes morales fer zany dia lasa FR. Dia zao zany zao misy gapina 300 millions besoin minime vital aux izy ministre Hadjo. Dia 30 millions nefa no vola voangony dia inona moa zany azo atao amin'izany fa misy gapina 270 millions zany eo dia zay mahatonga andro lalantsika tsy vita ireo. Koka ny arabe tsy voalony karama ny mpiasa, tsy voalony bourse. Izy nge efa iainany tsy voalony entrepreneur. Zay entrepreneur zay mampiasa olona maro be. Zay tsy hitako inona moa zany fa dia efa io raha mahita io izy io efa iainana nge le izy zao. Raha fehezina amin'ny teny tsotra dia mandeha fotsiny amin'izao tsy misy drafitra matipaika no hitondrana amin'ny Madagasikara. Ny vahoaka hatrany nefa nobaby izany tsy famatora ny fitondrana Andry Rajoelina izany. Ny fafolo ny volana mety eo no nanomboka ny andiany voalohany tamin'ny fanaovana vaksiny hiadina amin'ny fanefitra ny Covid-19 teto Madagasikara ary eo ampiandrasana ny andiany faharoa isika izao omaly anefa tao anatin'ny kabariny dia nilaza ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta fa hanafatra ny vaksiny Johnson & Johnson ny fanjakana malagasy manoloana izany indrindra sy ny mafambahoaka ny Madagasikara iray no niresaka tamin'ny Germain Omenjanahary sy Manora Andre Malala. Tsikatra ny fahalainan'izao fitondran zao ampiditra ny vaksiny izay adivana amin'ny valana retina na mampitondra faisana ny vahoaka malagasy ankehitriny io. Nisy anefa ny fitenenana mafy avy amin'ny mpanohitra ka nanapa-kevitra ny fanjakana taty aoriana fa iroso tamin'ny fanafarana izany. Ny vaksiny Covishield izay isany ao anatin'ny Covax no nampidirina teto ary nahatratra 7,9 no isan'ny vahoaka malagasy nanao izany. Ity vaksiny ity izay nilazany ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta raha nanontaniana momba izany na anao na tsy anao izany izy ireo tamin'izany fotoana izany dia nilaza fa anjara ny mpitandro ny filaminana sy ny mpiasan'ny fahasalamana no tokony anao izany aloha. Nisokatra ho an'ny rehetra ihany anefa izany taty aoriana saingy tsy nahitana na nahinona feo fa nanao vaksiny ny mpitondra sy ny manodidina azy ireo afa-tsy ny ministry ny fahasalamana sy ny sekretera miadidiny gendarmerie ihany. Ny omaly dia nilaza ny Prime Ministre fa anafatra vaksiny 905 sy 9 sy rahetsy dose ho an'ny vaksiny Johnson & Johnson izay fiaraha-miasa amin'ny Amerikana amin'ny lalany USAID izay andrandraina ho tonga amin'ny volana Aogositra ity. Ity fihetsika ity izay tao mampametra-panontaniana ny rehetra ihany. Refesy arak'izay ity ny farim-piananay sakafo tsara zay navary ray gony raha tondra ndray mandrotsaka tsy misy olana aminy zany. Araky ny teniko teo hoe navoaka ny solombavam-bahoaka anankiray fa misy ny proof izay milaza sy mampiseho fa nisy nahazo attestation tany mivoaka tao amin'izany toeram-pitsaboana malaza any namandry zareo izany dia asa mba mety anarytsaromana an'izany ve satria ta raha tsy disa tany amin'ny fa 7 volana jona izay attestation fa nitapenana moa le anarana
ve nge misy mahita foana mpamosavy mandeha alina raha misy mahita fa noho izay angamba raha ny fieverako azy a no nahatonga andreo hoe aleo marika mitovy a amin'izay efa navoaka ny rehetra na navoaka solombavam-bahoaka sy ny olona nahita izany sy nahafantatra tany amin'ny tambazora serasera de hoe aleo sarotsaromana amin'ity a fa aleo ty marika ity no atsona tsy ny fanafarana vaksiny no olana ho iatrany ity solombavam-bahoaka ity fa to manamafy ny iaia makasika ny vaovao izay navoaka ny solombavam-bahoaka izay voafidy tany Tomasina ity fanapahan-kevitry ny fanjakana ity nambarany ity farany fa misy ny mpikambana eo anivony gouvernemanta no manao vaksiny etsy amin'ny atoeram-pitsaboana eny Elafy raha azy natao tokoa mantsy ny fanafarana ity vaksiny ity dia ny mialoha manina no tsy nafarana dia ny mialoha izany sa ve ampidirina io vaksiny io mba anafenana ny tena zava-misy marina ataon'ny mpitondra amin'ny vahoaka tsara moa ny manamarika fa tsy misy tokony aiaina trany ny vaksiny Covishield izay amin'ny fahafolon'ny volana Aogositra izao no ho tonga ny andiany faharoa marina ihany koa fa efa mirosotsy kelikely amin'ny fankatoavana ny vaksiny AstraZeneca ny vondrona Europeana. Teboka maso no nivoatra tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany mahakasika indrindra ny fiainany fandehandraram-pirenena ankehitriny no tsindrin'ny mpanao politika sy ny solombavambahoaka tao anatin'ny fandaharana ihany koa ny mahakasika ny tontolon'ny fampianarana ny fahasalamana eto Madagasikara fa teo ihany koa ny mahakasika ny faharatsin-dalana sy ny fomba fiasa eo anivon'ny orinasa-mpanjakana JIRAMA. Ando miaratina sy Mathieu Prince. Tsy misy tsy mikakaiky ny rehetra manoloana ny fitotongan'ny sosialim-bahoaka tsy manana politika matipaika iatriana sy amanjany ny mpitondra to tsy laram-pamehana mihitsy azy ny mahakasika izany fampanantenana trany no atao amin'ny vahoaka isa no tsindrin'ny solombavambahoaka tao anatin'ny fandarana ny mahakasika ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara. Izany ny olana eto amin'ny tany sy ny firenena lasa anaovana fisehosehoana fotsiny ny zavatra atao fa tsy tena hoe inona ilay mahasoa an'ilay vahoaka malagasy, inona raha misehatra ny fampianarana, ahoana ny tena ahazahoana fampianarana tena manana ny lentany eto amintsika fa toa sarotsary mpampianarana indraindray satria ireo mpampianatra firamoreo hoe ataony ahoana ara moa ny ampianatra ny zanakitsika nefa izy ary ao anatin'ny aonanana tsy ampy hoeti manana hiatrehana n'izany hoe fanabeazana zany fahasaranana maro miandry azy nefa fampianaran-janaka no andrasantsika amin'ireo olona reo ka sarotra ihany na hitantsika vokatra raha toy ny fanjakana ka anao ambany zavatra amin'ity sehatra ny fanabeazana tsy ny mpianatra ihany fa ireto mpampianatra reto ihany koa dia anisany tokony hojerena manokana ny momba azy ireo. Mampitarena ny rehetra ihany koa ankehitriny ny fomba fiasa eo anivon'ny JIRAMA raha tsy ny kalitao sy ny tolotra omenan'ny mpanjifa mangony fotsiny tsy firindrana azy eo amin'ny tsy orinasa-mpanjakana ity ny vahoaka trany no mizaka ny vokany raha tsy manova ny fomba fiasan'ny JIRAMA olona tena mahafeny asa sy mahavita azy no tokony tantanjany hoy ny solombavambahoaka. Hoe subvention JIRAMA aty amin'ny teti-bola-mpanjakana dia ny JIRAMA ny anisany tena hoe engarana mihitsy kanefa any amin'le famatsiana any amin'ny mpanjifa dia tena atao hoe zéro raha hoe araisina ny noty zany ka tsy zarizary ireo zany tokony mba jerena manokana mihitsy ireo zavatra ireo impiry moa zany no soloana ny atao hoe tale na ny directeur na ny ministre ny isany zavatra zany inona le tena antony tena hoe tsy mahamezany rareo fahafapo ny mpanjifa na ny rano zany na ny jiro zay tsy faina ihany koa zany kanefa arak'ilay teny anky teo dia hoe subvention JIRAMA dia tena hoe tsy tapaka mihitsy ary tsy maintsy ampina foana isaka misy teti-bola-mpanjakana lanina ao amin'ny anteny meram-pirenena io ka mila jerena manokana izay zavatra zay fa raha izao kosa ny zavatra iaina amin'ny vahoaka foana dia mipetraka mihitsy naraka ny nambarany namana zay teo aloha hoe le tsy fahaizany tatana mihitsy ve no tena mibano anatin'ny lesika raha ohatra ka tsy hainao le mitatana an'ilay zavatra dia ampitray fahasoany amin'ny hafa zay tokony mahay mitatana ankoatra io voaresaka tao anatin'ny fandarana miara-manonja ihany koa ny mahakasika ny fivoarany valanaretina Covid-19 eto Madagasikara sy ny fitantanan'izany no antitra teriny ireo mpanao politika sy solombavambahoaka tamin'izany fa mila mitandrina ny rehetra manoloana ny fianaka ity valanaretina ity
tsy misy afa-tsy ny vaksiny ihany ho izy ireo no vahaolana tokany ejina amin'ny covid-19 ka tokony ho amafisina sy atao laram-pamehana ny ahafahan'ny malagasy rehetra misitraka izany. Teboka maro ihany koa no voaresaka tao anaty ny fandarana miara-manonja isan'izany mahakasika ny olana ny Atsimo-Nosy iny teo ihany koa ny faratsindalana izay niteraka savorovoro teny amin'ny lalam-pirenena faharoa. Any amin'ny faritra kosa indray ary dia fianarana maromaro tsy manana W no nomeny solombavambahoaka voafidy tamin'ny anarany Antokotiko Madagasikara tao Ambatondrazaka androany no nanolorana ny W any sekoly sasantsasany. Ny Rendriana Arvony. Commune dimy androany no nisitraka W avy amin'ny solombavambahoaka Fidèle Larzarapera nitohana arabola ho amin'ny fampandrosoana na ny CLD Teolo no nentimanana izany mitedibidy 7,7 ariary ny W zay hotsinjaraina ao anatin'ireo commune Romropolo mandrafitra ny district Ambatondrazaka. Fantatra fa andiany voalohany ihany arak'izany ity totosa androany ity fa mbola hoavy ny W miisa 700 hozaraina amin'ireo commune mbola tsy nisitraka izany. Felim-pisaorana tamin'izao fanomezana azy ireo ny W zao ny solontenan'ireo commune zay nanolotra ny reto table banc zay hoaparitaka amin'ny sekoly manerana ny district anisan'izany izahay eto amin'ny commune urbaine Ambatondrazaka, commune Bitatsimo, commune Ambatsoratra ary ny commune Motsolozana. Kasitrahana ho zateo satria ny fitantanana azy io dia eo ambany fanaraha-maso ny député manokana ka isorana azy ny safidy an'izay fanomezana table banc zay ho an'ny sekoly zay hita fa milan'izany eto anivon'ny district. Tiana ny mampafantatra fa maro amin'ireo sekoly atenivony faritra loatra no mijaly amin'izay resaka WZ ary dia izay mihitsy no natonga ny solombavambahoaka Fidèle Larzarapera nametraka ny tetikasa ho amin'ny fampiasany ilay vola toana ho amin'ny fampandrosoana any amin'ny resaka WET. Ny fandarana Global News no arahanao rehefa avy eo rehefa vita ny fampahalalam-baovao. Ny fandarana Global News moa dia famtinana na vaovao tapatapa ny maresaka iraisam-pirenena. Aorian'izay ny fandarana dinika arahanao amin'ny Joël Ralaivohita. Ny vahiny ao anatin'izany dia Imam Niaina Ramalanjaona ny mpampianatra no sady mpanao politika. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary Laisodoe ny lohateniny lalaovin'ny Daniel Auteuil. Ny tena kosa ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapitsindray tompoko.